Zay ny mahakasiky ny fanomanana ny fividianana communal zay ho tanterahina eto amin'ny firenena ny faraky amin'ny telopolo ny volana jolay ho avy izao iny fa ivadika am-pianjim-baovao afantanteraka kosa indray isika. Herinandro taoriny ny fametraha-pialan'ny PDS n'Antananarivo renivohitra dia notosaina tamin'ity androany ity ny fifamindram-pahefana teo aminy sy ny PDS mpisolo toerana Vonjomaika. Dia jerentsika ary ny fanadidina nentin'ny Ravakaran'Andriamanalina eo amin'ny sary ny Mamira Samuely. Nametraka tanjona ao anatin'ny fiampitoana fohy amin'ny famerenana ny komuna Antananarivo renivohitra Milona ny PDS mpisolo toerana vaovao ny Colonel Joseph Ramiramianana aka tafiditra amin'izany indrindra ny fanadiovana ny tanàna. Hoe entina moa zany tsy tena misy hoe ozany teo aloha fa efa nataoko teo ilay izy hoe mitendry zao tena hoe resy ny tanàn'Antananarivo eo amin'ny fahadiovan'ny tanàna. Dia iny zany le fotoana kotiana tsy fantatra hoe Rovina no tapy fa na kely ary foana tsy maintsy misy foana ny Vina zany dia le fahadiovan'ny tanàna zany amin'ny ankapobeny ary veloko izay mandeha izy hoe fahadiovan'ny tanàna io tanànatsika maloto hitatsika io ilay fako hitatsika fahadiovan'ny fitantanana fahadiovan'ny fangaraharaana dia ny fahadiovan'ny vokatsapaitana. Totosa io maraina io ny famindram-pahefana teo aminy sy ny PDS teo aloha ny Asin'Andriamanjato izy faran'izay nametra-pialana moa ny alakamisy 7 Mey lasa teo. Nisafidiny tsy hitondra faneho-kevitra mikasika ny rahapirenena moa ity PDS teo aloha ity tamin'ity lalona ny famindram-pahefana androany ity.